Toy izao ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 10 janoary amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 11 janoary taona 2024 amin'ny 9 maraina. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia mivoatra ao amin'ny ranomasimbe indianina ilay cyclone tropicale Belal izay amafisina hatrany fa tsy akaty Madagasikara izy ary tsy hisy ambana ihany koa ho an'ny Madagasikara. Any amin'ny nosy rahavavy la Réunion sy Mauritius zany no miatraika ity rivo-doza ity. Ny fisian'io rivo-doza kosa nefa dia mamevana ny tsikony talio. Arak'izany dia mitombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefaniny. Arak'izany entanina mpiandrika mba hitandrina fatratra rehefa ao anaty oram-baratra izay satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Andrahoana mahalana ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy nionja 1 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona angotsy hatrany manoro. Andrahoana mitsitokotoko mety arahana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy nionja 1/3 hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany taolanaro. Anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy nionja 1 metatra sasany hatramin'ny 2,3 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Andrahoana mitsitokotoko ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy nionja 1 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ihena miandalana kosa zany rehefa ny avaratra Toliara ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy nionja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona VINAN'NY. Anorana tandrifin-drahona mahalana ny avaratry Morondava. Andrahoana vitsy any akafa. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja manodidina ny 1 metatra. Tanjona VINAN'NY hatrany Analalava. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja 3,3 hatramin'ny 1 metatra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Anoram-baratra mety ho betsaka indraindray. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina manodidina eo amin'ny 1 metatra ny avy nionja. Anonja be na aherin'ny ranomasina rehefa ao anaty oram-baratra ka eo amin'ny 2 hatramin'ny 2,9 metatra ny avy